Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 3:20 ny andininy faharoa. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina ny Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahorana tahaka ny ampakarina efa miainga eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 3:20 ny andininy faharoa. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina ny Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahorana tahaka ny ampakarina efa miainga eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Halleluja. Amin'ny fivaliana lehibe indray lasana mpamalalana ny amintsika amin'izao fotoana izao. Fahalbenay tena komena aminao eto androany ary dia faly manonona fiadanana tompo amintsika tsirairay avy zay tratranso eto androany. Dia misaotra anao indray tonga miaraka aminay eto androany miaraka amin'ny fandarana Andramboka Izaho sy ny Aky Radio anaty izao fandarana vavaka fiambenana izao. Dia manonona fiadanana tompo amintsika rehetrarehetra ho amin'ny isa-tokantrano isam-batan'olona. Dia matoky sy mino fa ifampahileto indray tsika rehetra amin'ity androany ity. Raha androanao fa tonga miaraka aminay dia teteny aminao hoe tsika sendrasendra kory zao atokavanao eto izao fa tena misy raha ilàny tompo anao ary dia manentana anao hatratrany farany atindray sasany eo ny raha antsika eto eno tsika hira vavaka tenin'Andriamanitra. Dia za matoky fa tsy taka nidirina eto ny voanao eto androany fa ahery tokoa ianao raha hialy eto. Dia tahiny ny tompo dia mahereza hatrany hatrany. Androany niaraka tamintsika niditra voalohany teto androany dia raha nababitsika $100 avao Koweït ao. Ka raha nabavy $100 moa dia rehefa niditra voalohany dia sy tafiditra voalohany dia mena tsodrano mafinaritra. Ka miara-mahazo tsodrano aminazy daholo na dia razana soa Sylvie ambaniny ao ary azana soa Sylvie sy nareo any Koweït, Arabie Saoudite, any Chine ary any Madagasikara dia samy misitraka n'ity tsodrano ity daholo eo amin'ny bokin'ny Joba 12:20 andininy fa 9:10 hatramin'ny fa 7:10 novakitsika. Joba 12:20 andininy fa 9:10 hatramin'ny fa 7:10 ny tsodranonareo androany no ten'Andriamanitra. Fa ho adinonao ny fahorinao toy ny rano efa nandalo no ahatsiarovana azy. Ary mila piratra lavitra no tatao vonona ny andronao na dia sendra manjomona azy dia tonga takany maraina. Atoky ianao satria misy fanantenana eny hijery manodidina ianao ka andry tsy aminay dia ho tafandry ianao ka tsy hisy anay taitra ary maro no ila sitraka aminao. Halleluja. Mainona hoy ny ten'Andriamanitra takan'ny rano efa nandalo izy na atsiarovanao ny fahorinao iny fa ho adinony iny dia raha nahita rano nandalo ianao dia tadio fa tsy handalo eo aminao tsony iny rano iny mandrakizay. Zay ny tsodranonareo androany na mila piratra lavitra no mitatao vonona ny andronao raha nabavy $100 sy nareo rehetrarehetra izay misitraka ny tsodrano tamin'ity androany ity. Ka dia tahiny tompontsika rehetrarehetra maherezana ny antrany dia tonga soa daholo. Raha nabavy $100 any Koweït niditra voalohany nanarakaraka azy teo irabana rehetrarehetra ary azo nanarakaraka azy teo razana soa Sylvie Koweït, Cyrina Rosemina France, dia tonga soa Tozy Jesosy mandrakizay Allemagne, Marie Hortensine Koweït, Erika Rak France, tonga soa Artisanat de Madagascar France, Nobly Tina France, Kodaniela Belgique, tonga soa Cyrina Rosemary nanaraka teo, Angelina Diamant Chine, Aimé Manambotsoa France, Fabiola Koweït,
soa meva France marina tiana Canada mari jo États-Unis fianarakoty France nantonirina Liban zamina camarade Jesosy France Miriarandriamalala Madagasikara Tsiry Amboaramienina France iaina France ao ambadibadika ao itody Raonso France Maître Savak poety Rantanina Marie Charline Madagasikara Miaja Madagasikara Jesosy Mpandresy Bartel Madagasikara Andresika Patitsy France tonga soa Asany Apôstôly Rahalahy Madagasikara tonga soa daholo isika menakavy haingony rinina Andrinasolo Alléluia tonga soa Yama Koweïty haingony Andrinasolo eto France Kadaka Malala France Razana Monique Koweïty tonga soa daholo haingony Andrinasolo haingony Rodriguez ndray izy fa tsy Andrinasolo tsony Arabie Saoudite Mario Elali Rodinio Koweïty tahiny tompo isika menakavy $100 tsisy sorana $100 mampionina France tonga soa daholo Alléluia falby mahitanareo dia ny fiadanany tompony eo amintsika tsirairay avy tsaika misy mbola tsy voatonoko tovana ny tokony izy ho voatonoko daholo ihany nareo Sarindra Rahaingo any Madagasikara tonga soa zay daholo Andrina Suzelle Suisse Podaleoni Koweïty Alléluia dia tonga soa nareo marita hatramin'ny farany daholo androantsika dia hiditra androany ny andray anjara eraka amintsika eto dia ranabavy Sarindra ao Madagasikara nivavaka fanombohana hitondra tenin'Andriamanitra amintsika ranabavy Yama dia avy eo hivavaka ho an'ny firenena ranabavy soa meva ireny ekipa iaraka amiko androany za moa eto manentana sy mamirapiratra ny toriteny tahiny tompatritsika reto dia nomboka ny fotoana avy hatrany atsika ando hivavaka ametraka ny fotoana am-pelatanan'Andriamanitra sika ampandrosotsika avy hatrany ranabavitsika Sarindra hivavaka amin'ny hitondra vavaka fanombohana tahiny tompo ranabavy Sarindra anao ny fitenenana andro kely tsika azafady tokoa eviam-panombohana moa dia efa miteny amintsika fa raha mifahitana rehefa fatapatatra ihany mantsy rehefa andarina hoe rehefa ohatry zao izy dia mety ho tapaka ka mifahitana ny tia dia ohatry ny ho tapaka ty fandarantsika ty androany rehefa any amin'ny atsasasasa moa izy voatapitra dia tsy ho averisika tsoa fa raha ety amin'ny voalohany izy ny tapaka dia ho avezahana ho averina tahiny tompo ranabavy Sarindra anao ny fitenenana tsy mety andro kely tsika raha avako problème na connexion le izy ranona tsiny amintsika menakavy tahiny Jesosy daholo tsika rehetra dia tahiny Jesosy pastera mivady amin'ny anaran'i Jesosy manoloka an'izao vavaka fanombohana izao Jehovah Andriamanitra misaotranao indray izay fa mbola nomena tombonandro na ahafahanay dera sy mankalaza anao misaotranao koa izay fa mbola nomenao hery mbola nomenao tanjaka na ahafahanay niatrika izao fandaharana izao mankasitraka anao izay Jehovah satria raha tsy teo ianao dia zava-pony izany rehetrarehetra izany satria Jehovah tsy misy zavatra tsy hainao atao teraina manokana ianao Jehovah ary ankalasainay taiko Jehovah ny fitaovam-pifandraisanay izay ampiasainay eto ny connexion izay rehetra ataonay eto oka ianao ny asa feno amin'izany rehetrarehetra izany Jehovah apetraka eo am-pelatananao feno izany rehetrarehetra izany Jehovah taio koa Jehovah ary mitarika anay mba homenao hery mba homenao tanjaka mba homenao fahasalamana
mba atotosa tsara antsakany sy andavany ny toriteny sy ny famelabelarana izay ataonay eto. Apetraka eo am-pelatanana feno izany Jehova. Ampio kosa Jehova mba tsy ho sarotra aminay ny andray izany teny izany toriteny sy ny famelabelarana izay atao eto, mba tsy ho sarotra aminay ny andray izany fa mba ho mora aminay. Taio kosa Jehova ireo namanay izay mbola farimbarina ny ivelany any, aoka fanahy masinao feno no hikitika azy ireo sy hitondra azy ireo eo anatrehanao mba ho tojo amin'izao fandaharana izao. Amin'ny anaranao Jesosy eo nanaovanay izany vavaka izany, manao tsy mety azy izay indraindray Jesosy eo fa mamelany elokay. Amin'ny anaran'i Jesosy nanaovana izany vavaka izany. Alleluia, amen. Alleluia, mankasitraka indrindra andranam-pahavisariantsika tanatazay vavaka izay netiny teto izay dia tahin'ny tompo isika menakavy. Ndao aloha aritsika enohira makomanantsika amin'ny tenin'Andriamanitra sady izay hoentina nampaviama dia andaontsika hiditra avy hatrany amin'ny enohiritsika. Raha mbola misy tsy voarapaka aloha tao anatin'izay Andelina Suzelle, Suisse, Razafy Salama, Jean Angelin, Madagascar, Tina Rakotoarzaka, France, Boutsilda, Koweït, Jean-Bevra Mananjara, France, Tonga Soudaolo, Maria Isa, Koweït, nga misy resty so. Izako. Zay nga mbola tsy voarapaka. Dia tahiny tompontsika rehetra dia maharetatra amin'ny farany daholo. Andao aloha enohiritsika vao delohan'ny toritentsika vao dia iano filazana kely. Ndao ary pahiranao ny tetiteo azy amin'ny tanondrika fa mitraka. Halleluia. Dia zay maro fiteanao raha navavy sarindra dia maherezatra ny hatrany. Ndao ary minofinaritra daholo.
Halleluia. Zay le afatra androany aza ambony foana amin'ny moral rehefa miaraka amin'ny Jesosy. Halleluia. Ambony moral rehefa miaraka amin'ny Jesosy fa tsy avelanao rery, tsy mamelanao rery zany izy fa momba anao izy. Halleluia. Da tapaka sady moa ny fandarantsika sanatria tapaka izy tika fa ny amin'ny sasasasany dia rapitsika miona raha zao dia zao izy le tapaka dia averina. Nefa raha averina aloha mety mbola tapaka ihany koa fa hiezaka indray mandeha antsika rehefa mitady tapaka. Aty amiko aloha dia efa mitady tapaka efa misy signal mihitsy ho tapaka fa anatantsika amin'ny Jesosy mbola mba tsy ho tapaka io, mbola ahafahantsika mifampaherinindray androany. Halleluia. Ny filazana kely moa zany dia zao takany mahazatra antsika zao dia efa mampilaza antsika fa rehefa tapitra ny fialatsasatra izay ataonay eto amin'ny Aki Radio manomboka ny 14 ka hatramin'ny 31 dia ny sabata 2 sy ny 3 septembre, izany hoe mialohan'ny idirantsika amin'ny fampidirana mpianatra mihitsy zany dia natanteraka fifadikanana 2 andro isika. Natanteraka fifadikanana 2 andro isika takany fataontsika isa-taona. Halleluia. Eo no raha misy fivana moa hitato teny enkana fa hatreto aloha dia ny 2 sy ny 3 septembre. Sanataontsika 3 andro 1er 2 3 satria vao tonga mihitsy zay amin'le 1er io dia mbola tsy eo. Dia ny sabata zany tsika sy ny lahady raha ny tokony izy. Raha misy moa fivana dia teny enkana fa hatreto aloha dia ny 2 sy ny 3 septembre no fifadikanana ho ataontsika eto. Dia hanao fifadikanana indraitsika ny volana desambra androany. Zay fifadikanana 2 andro zany ataontsika amin'ity. Tahitoko atsika rehetrarehetra. Zay ny filazana kely andao tsika to diditra amin'ny tenin'Andriamanitra. Oetin'ny Zokiam any Koety. Rahampaviama mitondrantsika anatin'ny tenin'Andriamanitra androany dia minofinaritra vita moa ny toritenina dia mivelona eto ihany tahaka isan'andro mamelabelatra. Minofinaritra daholo ary dia tahiny Jesosy tsika rehetra. Zokiama anao ny fitenenana. Raha saritsika
Alleluia. Manana fiadanan'i Jesosy Kristy ho antsika tsirairay avy tain'i Jesosy Pastera dia rasiko fiadanana ho ary havana no hitondrasako ny tenin'Andriamanitra indray afatsika fampahirezana amin'ity alina ity. Izay tsara mba hitatsika fatsiry izany tenin'Andriamanitra izany tsika. Tenin'Andriamanitra izay hitantsika ambony Galatiana toko 5 andiny 5 dia faranantsika amin'ny andiny 9. Alleluia. Aoka izay nampianatra ny teny mba hafoy zava-tsoa ho an'izay nampianatra izay mpampianatra. Aza mety ho fitana ianareo, Andriamanitra tsy azo vazivaziana fa izay afafin'ny olona no jinjaina, fa izay mamafy ho an'ny nofony dia jinja fahasimbana avy amin'ny nofo, ary izay mamafy ho an'ny fanahy dia jinja fiainana mandrakizay avy amin'ny fanahy. Alleluia. Amen. Raha jerentsika moa ny sora-mahandry dia vaky toy izao minaran'i Jesosy manao hoe anatra farany. Alleluia. Anatra farany. Raha jerentsika ry havana izany sora-mahandry izany dia tena ohatrany hoe ohatra mampiasa aloha, mampitaintaina satria hoe anatra farany. Anatra farany. Raha hitentsika hoe inona moa zavatra hoe farany amin'ny zavatra, tsy ho izy tsony izany eo aorianan'ny zavatra anankiray raha tenena hoe farana ny zavatra anankiray atao. Tena hoe ndaontsika ry havana amaky n'ity tenin'Andriamanitra ity. Aoka izay mampianatra izay ampianarina ozy izy izay ampianarina ny teny ozy izy mba hahafoy zava-tsoa ho an'izay mpampianatra. Jesosy ry havana nampianatra izy tetỳ tany, nampianatra tenin'Andriamanitra izy, nampianatra fiainana izy, nampianatra didin'Andriamanitra izy. Ary ireo mpianan'ireo ry havana dia tena hoe anisan'ny tena hoe nakatoa azy. Fa misy ihany koa nefa tsy nakatoa, atsika tsy hijery izany nakatoa izany fa ilay nakatoa anazy ny andeha jerevantsika. Ahoana moa ry havana andeha hoe akatoavana, inona ny soa azo avy amin'ny fankatoavana ny anatry ny mpampianatra anankiray. Resitsika ohatra hoe ny zaza ny ampianarana ohatra. Raha mianatra ny zaza, misy ny mpampianatra ary misy ny ampianarina. Dia tahaka izany koa tsika ry havana amin'Andriamanitra, tsy hoe tonga teto amin'ity fiangonana anankiray ity tsika, tonga dia hoe nahay tenin'Andriamanitra, tonga dia hoe nahay hoe inona moa ny dikan'izany hoe mivavaka izany. Fa mbola nisy ny nampianatra tao, mbola misy ny tarika manazava hoe inona moa ny dikan'izany hoe fivavahana, inona moa ny dikan'ny antony hivavahana. Fa tsy toa hoe mandeha ara-baky teny fotsiny tsika hoe andeha hivavaka dia andeha hivavaka. Dia ito ny tenin'Andriamanitra manambara amintsika amina hoe aza mety ho fitahana ianareo, Andriamanitra tsy azo vazivaziana fa izay afafin'ny olona no jinjaina. Alleluia. Rehefa mihaino an'izany hoe fampianarana izany tsika ry havana, dia Jesosy dia nitarika ny mpianany andeha amin'ny lalan'ny fahamarinana. Toa azy izay tsy nanana fampitipetenana tity amin'izao tontolo izao tity, dia iny ihany koa ry havana no nitaritany ny mpianany. Dia ohatr'izany koa tsika eto amin'izao ataontsika ohatra akaiky, eto amin'izao fiangonana tsika zao, eto amin'ny Andramokazahao, manana an'ireo ray aman-dreny ampanantsika ireo tsika tsy niforona fotsiny izao fampianarana izao, fa amin'ny alalan'izy mivady ireo no namorona. Dia tonga teto tsika nahay ny fampianarana dia resy lahatra.
misy ny ala, misy ny tavela. Itsika dia tena hoe anisany hoe sambatra satria mbola afaka le itsika le nakatoa. Sambatra tsika satria na entsika dia nifikitra, na entsika dia na hainao le fampianarantsika dia naharesy lahatra tsika. Ka ao anatin'izany Andriamanitra ry havana dia mananatra hoe aza mety ho fitahana amin'ny aza mety ho fitahana ianareo fa Andriamanitra tsy azo vazivaziana fa izay afafiny olona no jinjainy. Misy ry havana amin'izao fiaina izao tena hoe mitondra ny olona amin'ny fampianaran-diso, mitondra ny olona hitondra hoe hitory hoe fitahiana fotsiny, hitory hoe tsy maintsy mahazo vola be ianao, tsy maintsy ho miliardera ianao, tsy maintsy ho azonao izay rinao. Tsisy hoe mba mitaona olona hoe ndao akatoan'Andriamanitra hitandrina ny didiny fa ho any an-danitra. Fa tsika eto amin'izao andramoka zao ny tanjona ry havana dia ho any an-danitra. Ny tanjona amin'izao andramoka zao ry havana ny tena toriana eto dia ny fiainana mandrakizay. Ny hoe fitandremana ny didin'Andriamanitra, ny fanamasinana tena, ny fitandremana fahamarinana, fanaovana ny asan'Andriamanitra, izany rehetra izany tena betsaka toriana eto ry havana. Ka noho izany manaiky antsika hakatoa, tsy natao fitaovana fotsiny izy mivady ireo ry havana, namorona zao fikambanantsika zao ka mahatafajoro antsika eto fa irak'Andriamanitra izy ireo. Irak'Andriamanitra izy ireo toy n'ilay mpampianatra, toy ny Jesosy Kristy nampianatra ny rahany tety ambonin'ny tany, na mpianatra nitondra andreo mpianatra 12 ireo, dia toy izany koa tsika ry havana. Dia tena ndao tsika hakatoa, ndao tsika afoy zavatsoa ho an'ny mpampianatra, ndao tsika afoy ry havana hoe inona momba valisoa andeha mba ho avaliko an'ireto mpampianatra reto. Tsy voatery hoe vola ihany ry havana, tsy voatery hoe fitahiana hoe inona ihany ry havana fa mifankatoavantsika azy ireo zava-dehibe. Fankatoavantsika ny tenin'Andriamanitra izay afafiny izy ireo eto efa mitovy ny hoe namaly ny fampianarana na me zavatsoa ho azy ireo ihany tsika ry havana. Dia eto ny tenin'Andriamanitra mbola miteny hoe fa izay mamafy ho an'ny nofony dia hijinja fahasimbana avy amin'ny nofo, ary izay mamafy ho amin'ny fanahy dia hijinja fiainana mandrakizay avy amin'ny fanahy. Alleluia, amen. Izay mamafy ho an'ny nofo, ena moa ny atao hoe mamafy ho an'ny nofo. Amory vola be ianao, avy nataon'ny pastera ohatra tetiny hoe nisy olona anankiray izay tena hoe dia hahazo 4 izy, dia tena mavatra tsy mihinan-kanina mihitsy, tena niafy satria dia hahazo an'io 4 io. Rehefa azony amin'izay ary le 4 raha le havana, tsy hoe 4 minitra fotsiny mba tena hoe fafinaretany maso fotsiny tao anatin'ny 4 minitra tratra ny aretina tampoka izy dia ndao sy mifahafatesana ry havana. Tsy nadanany akory le zavatra izay ny matimatesany tao anatin'ny 4 taona. Ka noho izany ry havana, aleotsika tena hoe
manangona tena hoe miary ny hoan'ny fanahintsika. Ina moa ny atao miary hoan'ny fanahy? Mitandrina riavana ny amin'ny hoe fiainana zao tontolo zao, mitandrina riavana mihaino izay tenen'ny tenin'Andriamanitra, mitandrina ny didin'Andriamanitra, manao ny asan'Andriamanitra, manampy madinika. Dia tena hoe tena hoe manijinja ho an'ny fanahintsika hanarinany raha tanterakitsika zany. Mahay mandevitra tsika, mahay manetry tenitsika, mahay mitsinjo ny hafintsika, mahay mizara ho an'ny hafintsika. Zany fampianarana nataon'i Jesosy Kristy tety ambonin'ny tany. Zany ihany koa fampianarana enitsika matetika eto. Satria raha irenina raha antsika riavana hitombo hatramin'ilay finoana atao anatintsika, dia tena hoe azo tenaina no avintsika riavana mba hitsamby hitsenan'i Jesosy eny amin'ny rahony lanitra. Amen. Dia misaotra an'i Jesosy tsika any amin'izany teny izany riavana, dia voninahitra ny eo anazy irery ihany. Fiadanana kosa antsika tsirairay avy. Mino fa nisy niraisy tsika kely izany fampianarana izany, dia aoko tsika riavana hahafoy ho an'izay nampianatra tsika. Aoko tsika tena hoe hiary ny fitahina ho an'ny fanahy. Dia voninahitra no an'Andriamanitra irery ihany. Halleluia. Amen. Halleluia. Misaotra indrindra ny zoky amintsika tao anatin'izay tenin'Andriamanitra izay nentiny tamintsika teto izay androany. Andriamanitra manankirepasoavana ny hamaly fitianao zoky ama, dia mitombozitra, dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany, dia mahereza hatrany amin'ny asan'ny tompo. Halleluia. Jesosy hamaly fitianao tamin'izay rehetra nataonao. Amen. Galatiana, bokin'ny Galatiana toko 4, andininy 4 ka hatramin'ny 9 no nivakiny. Fa ny akosa dia vakiko hatramin'ny andininy 10. Galatiana toko 4, andininy 4 ka hatramin'ny 10 no vakitsika amin'ny teandroany. Tena misy mbola tsy voarabako aloha dia arabaiko fa beolaza aminay kandapa nambintsoma clean Koweity tahin Jesosy Terry Albenza France Wendy Rasdusha Koweity zay ka mbola tsy voarabako ankoatr'izay fa teo daholo nambina tahin Jesosy. Alleluia. Vakiko ary ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka izay ampianarana ny teny mba hafoy zavatsoa ho an'izay mampianatra. Aza mitovy tany ianareo, Andriamanitra tsy azo vazivaziana. Fa izay afafon'ny olona no hitsinjainy. Fa izay mamafo amin'ny nofony dia hitsinja fahasimbana avy amin'ny nofo. Ary izay mamafo amin'ny fanahy dia hitsinja fiainana mandrakizay avy amin'ny fanahy. Ary izay mba ketraka amin'ny fanaova-tsoa isika, fa amin'ny fotoan'andro no hitsinjantsika raha tsy reraka isika. Ko raha ananantsika andro karaka nananantsika andro anaovana, dia aoka isika anao soa amin'ny olona rehetra, indrindra fa amin'ny mpianakavy ny finoana. Halleluia. Amen. Aoka izay ampianarina. Iza moa ny ampianarina? Ny ampianarina dia izay ampianarina tenin'Andriamanitra. Iza moa ny mpampianatra? Mpampianatra dia izay mampianatra ny tenin'Andriamanitra. Ary matetika eto amin'ity verset ty dia toriana rehefa ohatra hoe aladin'ny mpitandrina, rehefa ohatra hoe misy fanomezana tiana omenan'ny mpitandrina, misy tonontaona na fotoan-dehibean'ny mpitandrina, andro mpitandrina rehefa anniversaire na misy fotoana ny ao am-piangonana te ame zavatra, ame fanomezana ny pastera na ohatr'izany, dia matetika io verset Galatiana 6:6 foana no tsy maintsy toriana, no tsy maintsy toriana.
ary zay mihitsy izy ao ka zay ampianarina ny teny mba hahafoy zavatsoa. Zavatsoa, inona ary le zavatsoa? Inona ary le zavatsoa? Samy manana zavatsoa zao tsika rehetrarehetra. Ny zavatsoa ho an'ny samy manana tsika rehetra samy manana zavatsoa aminy. Inona ary zavatsoa amin'ny Côte-d'Ivoire ohatra? Inona ary ny zavatsoa amin'ny Marie Hortensine? Mety zavatsoa amin'ny Wenditch, zavatsoa amin'ny Rantarira Marie Charline, ny zavatsoa amiko mety tsy zavatsoa amin'ny Marpionne, ny zavatsoa amin'ny Tojo mety tsy zavatsoa amin'ny Terira Albenja. Ohatrohatr'izay zany le zavatra voalohany aloha. Inona ary zavatsoa? Tamin'ny andron'ny apôstôly dia betsaka ny zavatra karazana ohatrany hoe fandaminana kely napetraka zao isan'izany Paoly. Paoly taloha dia tena nametraka mihitsy hoe misy dina kely atao am-piangonana, dia misy cotisation natao atao am-piangonana. Io cotisation io dia natao ho an'ny olona sahirana. Zay no nanaovan'ny Paoly an'izy io tamin'izany. Ary tamin'izany mbola mandeha ny amintsika any, tapaka ny aty amiko. Tapaka ny lotora aty amiko. Mandeha, ay misaotra Linasy vitako commentaire. Alléluia. Izy jery ten'Andriamanitra ty teny amin'ny Romanina toko 5:10 ao ambadika ao. Romanina toko 5:10 andiny 5:20 hatramin'ny 7:20. Fa ankehitriny dia efa nakany Jerosalema hanompo ny olona masina. Efa sitrapony Makedonia sy Akaia ny hamory vola hiantrana amin'ny malahelo amin'ny olona masina any Jerosalema. Ny malahelo tamin'izany misy ny apôstôly tena tanaty fahasahiranana. Anaty fahasahiranana satria raha tsy ilaza fotsiny azy hoe anisan'ny ry Paoly dia zanaka olona nanana. Zanaka olona nanana. Fa noho nivadika ho apôstôly izy, niala tamin'ny asany izy niala tamin'ny asa izay nanendren'ny Romanina anazy izy dia ohatrany olona tsy hanasa zany. Ohatrany olona tsy hanasa. Dia na dia ho zanak'olona nanana ary Paoly dia tsara fantatritsika fa i Paoly milohan'ny andeha hanatanterahany ny asan'Andriamanitra izay ataony dia mitady vola izy aloha. Manokana fotoana mihitsy aloha izy dia tavam-bola. Manao asa tanana izy. Manao asa tanana izy. Dia ny asa tanana izay ataony dia mbola midiny aloha. Ireo tantaran'ny Paoly, fa zany ny tantaran'ny Paoly. Anisan'ny Paoly fa tao ambadika tao mbola betsaka ny apôstôly, ny mpitoroteny, ny raha amin'izao fotoana iaintsika zao ohatra hoe pastera, olona tsy fantatro rehetrarehetra anaty fahasahiranana. Anaty fahasahiranana satria nahoana tsy niasa intsony izy fa nanao asan'Andriamanitra. Ary betsaka ny mpanompon'Andriamanitra, betsaka ny pastera misedra an'izany olona zany amin'izao tsika miteny zao. Satria nahoana? Satria ny asan'Andriamanitra ry havana. Dia tena teneniko anareo hoe ny asan'Andriamanitra io dia asa tena ngeza io. Ary tena asa tena mandany fotoana io no asa tena anokanana fotoana. Anokanana fotoana. Zao zao eritreretinareo ny zao ohatra mampirina zao ny ato an-trano. Tsy miasa izy fa miahana iankonany. Fa ankoatran'izany raha anao mahita ny mampirina ato an-trano dia tena gaga nareo hoe ahoana raha evy ohatr'izany manao asan'Andriamanitra. Fa tena maraina parivan'ny andro vao teo izy ny après-midi teo dia manao délivrance, dia mampianatra baiboly. Dia asan'Andriamanitra zany mila anokanana fotoana. Ary tsy vitsy zany asan'Andriamanitra zany raha hoe ataonao amin'ny fotoana mampalalaka anao. Fa ny asan'Andriamanitra dia ajanonao ny zavatra hafa fa ataonao ny asan'Andriamanitra. Ny asa fitoriana tamin'izany nge raha avako tena tsy vita nitsotony antsika zao hoe velomiko ny telefona dia mitoro teny en ligne
isa-tokantrano any amin'ny kilometatra maro mandeha manao asan'Andriamanitra ny mpanompon'Andriamanitra. Nefa raha nikahandro Paoly zao dia niala tamin'ny asany. Izy moa ny anakarama azy, ngany Romanina dia anakarama azy raha hoe andeha hitory eo amin'i Jesosy. Nefa ny Romanina azy nanenjika an'i Jesosy. Azonareo? Dia niato teny Paoly. Fa i Paoly nitahiny tompo mahay asa tanana izy. Ary nanana faharetana izy manao asa tanana izy io. Vita ny asa tanana mety hoe mavita haingon-trano maromaro eo izy na mavita an'ireny poketra sy mivarotra kapa, mamboatra kapa. Mavita an'ireny izy loha dia lasa izy mivarotra an'ireny an-tsena dia manangom-bola. Dia atao iny amin'izay ilay vola andeha hanaovany tsy hanaovany vakansa. Presizeko izay tsy hanaovany vakansa fa hanaovany asan'Andriamanitra. Ary tamin'izany fotoana izany dia nisy mpanompon'Andriamanitra koa. Hoy ny ten'Andriamanitra hoe fa efa sitrapony Makedonia sy Akaia ny hamory vola hiantrana ny malahelo amin'ny olona masina any Jerosalema. Hiantrana ravana ny pastera tamin'izany. Hiantrana ny mpanompon'Andriamanitra tamin'izany. Tamin'izany ny mpitondra fivavahana hiantrana. Ary ny mpitondra fivavahana dia ohatran'ny hoe somary mampalahelo. Tsy ohatran'ny amintsika zao, amin'izao miaraka amin'ny hay nandokoditra, nandonkoditra, mandona hoditra fa tsy mandoko hoditra. Mpandoko hoditra mantsy tsy hoe mpandoko hoditra fa mandona lomana ilay hoditra iny dia lasa malefaka dia afaka anaovana zavatra maro amin'izay avy eo. Mety afaka hoe mandoko ihany koa mety hoe lokoina koa ny cuir. Dia amin'izao ny hoe pastera tena mahatata be, tena tonga dia katikatira voavoaka mbola tsisy manana dia anana mitovy lenta amin'ny filoham-pirenena. Satria izay zany zao no hoe zavatra mipetraka hoe tsika indray dia tsy resin'izao gentlisy zao fa izay vitan'ny gentilisa dia vitantsika. Hafa izay. Fa ny mpitory-teny taloha, ny olona masina taloha dia malahelo. Ary dia anaovana fiantrana. Mampalahelo hoe mandeha mitory-teny izy dia omena vola izy ataony sakafo any mpitory-teny. Ividanany akanjo isoloana, ataony frais. Mety mandeha rameva izy, mety mandeha sambo izy. Dia tamin'izany Paoly dia nanentana ny olona mba hanao tsy paipaika tamin'izany dia amin'izay fotoana izay mba hiantrana, mba mandroso ny asan'Andriamanitra. Amin'ny lafindray dia tena tokony tokoa, tena ny pastera manokana fotoana hanaovana asan'Andriamanitra dia tena tokony tohanana ara-bola. Satria izao isika miasa, pastera tsy miasa. Fa pastera maninona? Manao asan'Andriamanitra. Ary raha vao zavatra koa ny asan'Andriamanitra dia minoanareo fa misy studio zay nanaovana mampionina namoaka ny CD any mampionina, VCD any mampionina volume 1 tamin'ny 2009 iny. Anisany zavatra tena nanamarika rehefa resaka tamin'izay olona tompona studio zay izao no teneniny. Evangelika ve nareo? Evangelika. Manao zavatra n'olona evangelika zany tsy dia mazoto aho. Dia fa ahoana? Rehefa evangelika ozy izy dia izao foana ny tenindreo raha lamba atao fomba ho an'Andriamanitra fa tena miativarotra be dia tena ohatran'ny hoe tena tsisy azo tenena mihitsy izany. Izay moa tamin'izay tena rovana ny anaran'ny evangelika fa tsy mety izany rovana ny anaran'i Jesosy fa tsy mety izany, ampabaraka ny anaran'Andriamanitra. Fa ny olona ihany koa ny mpanao zavatra evangelika zany miadiady varotra satria hoe ambahan'i Jesosy io raha lafa tena amin'ny lafindray nefa marina zany. Satria tsy manam-bola be, nefa izy tianao zavatra an'Andriamanitra. Fa amin'ny lafindray koa ny zavatra miainga avy izy io
be dia be ny olona rehefa miantso olona ka hoe evangelika ohatra hoe tarika groupe evangelika dia efa tsy dia manantena amin'ny sarany mety zay ny olona fa dia hoe evangelika reo mizara maimaimpony reo. Ary za tena hitako tena tsapako za manokana izay mivady amin'ny asan'Andriamanitra ataonay ity tena natsapan'izany ary tena nanefen'Andriamanitra anay raha teo zany. Fa ny olona rehefa mieritreritra anao hoe evangelika ianao, pastery ianao, manao asan'Andriamanitra dia amin'ny olona mandeha ho azy zany. Misy fotoana za rahavana taloha za taloha mbola tsy nisy zao fandaharantsika izao dia inona ny zavatra ataoko? Misy manasa mandeha manao ohatra hoe mandeha manao séminaire, mandeha manao séminaire ny alavitra be any eto Frantsa any alavitra be any. Dia zay koa aloha ny olona manjifa concert koa mampionina aetretinareo ty teneniko anareo zavatra ity. Namoaka ny CD mampina dia nanao CD amanarivony fa tena teneniko anareo Jesosy vahaolombelona fa tsy haiko raha ampironjato nisan'ny CD hoe lafo tsy hoe ronjato ny lasan'ny olona tsy hoe ronjato fa CD amanarivony natao fa tsy ampironjato nandraisana vola fa nami 25,000 ny CD tamin'izany. Fa misy fotoana ary misy olona am'izay ny araiky ty dia meko amin'ny manaraka fa ozy ny olona evangelika io. Zaho taloha manao asan'Andriamanitra tena tsapako ohatran'ny reraka kely taloha fa ny zava-mahafinaritra nefa Andriamanitra momba antsika. Mandeha lavitra be aho ozy nareo mandeha manao séminaire, mandeha manao asan'Andriamanitra nivona fiangonana nanovina fikambanana fa tena teneniko anareo tena raha manao raha nitety fiangonana 20 ahako indroa nahazo an'izany hoe enveloppe kely atao solona frais hoe ty mba kasoalina kely raha narato indroa tadidiko mihitsy ma satria vitsy loatra. Za tsy hoe mitady an'izay za tsy hoe ny anaovako an'ity dia hoe andeha azo vola sanatria fa le izy tonga dia efa manaty izay hoe ranarady hoe manao asan'Andriamanitra reny eny tompoko tena manao asan'Andriamanitra. Fa za aloha tsy hitako izay mbola hoe asan'Andriamanitra ka naresako hoe valipity zany tena teneniko anareo zany. Fa izy efa tsy nampaninana tsy mampaninana saingy tsy maintsy resahako izy eto satria resahan'ny tenin'Andriamanitra. Fa i Paoly tamin'izany dia sarotiny Korinthiana voalohany Korinthiana voalohany 9:20 andiny voalohany. Hoy tenin'Andriamanitra ny solamana dia ny amin'ny famorim-bola ho an'ny olona malahelo tany Jerosalema teny farany sy fanaovam-belomo. Teny farany sy fanaovam-belomo tsy adinon'ny Paoly mampatsiahy an'ity zavatra ity. Ary ny amin'ny famorim-bola ho an'ny olona masina dia mba manaova koa ianareo toy izay nataoko tany amin'ny fiangonana tany Galatia. Amin'ny andro voalohany isan-kerinandro isaky ny lahady zany dia samy manokana ao aminy avy ho rakitra na amin'inona no hanambinana azy mba ho vita raha teo ny famorim-bola mandra-patongako. Nasinana raha zany mahatonga le tomboan'ireny hoe fanatitra any am-piangonana rakitra indroa, rakitra voaloha, rakitra faharoa, rakitra fahatelon'ireny. Zany ny tomboan'izany tena ivon'ny apôstôly taloha. Satria ny apôstôly dia tena sahirana tao anaty fahasahiranana tsisy namin'ny asa ary raha namin'ny asa tsy miparitaka ohatr'izao ny filazantsara. Raisinao fotsiny hoe ny asa birao foana Paoly. Ho voasoratra ve ny Romanina, ny Korintiana, ny Galatiana, ny Efesiana, ny Filipiana, ny Kolosiana, ny Tesaloniana, voasoratra ve reny? Voasoratra ve ny Genesisy ka hatrany amin'ny Nomeria Deutéronomia raha nasa i Mosesy tsy nisy rehetrarehetra ireo fa ny asan'Andriamanitra dia mila nanokanana fotoana. Ary raha tia hanao asan'Andriamanitra dia mila mametraka mihitsy hoe ity asan'Andriamanitra vao ivelan'ity zavatra ity ka tsy ahavitako an'ity dia mijanona.
zay le izy satria rehefa misy fotoana dia mba ataoko tiasan'Andriamanitra raha vao zay tsy maninona ihany koa nefa raha zay ny anomboana anazy hoe za vao misy fotoana eo nefa raha vao zay ny atianantsika za vao misy fotoana dia tsisy fotoana eo fa ny ataonao toy metraka tia anao ny tiasan'Andriamanitra tia aleloia zay rehefa efa mivolavolaina tamin'izany ny anabavy isany efa voavolavola tamin'izany ny sainay hatramin'izay fa tsy natao ampanankarenanay izy amin'ny fivavahana hoe manao asan'Andriamanitra zany mampiony hoe hatramin'ny mba artista anazy dia mandeha inge atsony ny fiangonana mbola tsy nisy zany hoe mampionina nandeha nanafahana hoe fety amin'ny maha hoe mampionina azy ka nandray navaloam-pindre mandeha hoe ty mba freanareo na hofana sono fa izahay tompoko ny miantoka ny sono ny mpihira ny mpandihy ny akanjo entina mihitsehatra ny transport moa zany dia za ihany moa zany ny sponsor vato tamin'izany takalotakalo société takalotakalo anatin'ny clipina reo mahita hoe remerciement anatin'ny clip mampina hoe takalotakalo société koa ny taloha société anay ihany ny taloha dia hoe andehanao iry zany hoe mampionina dia efa manomana ianao million lany anaovana an'izany fampisehoana zany ny tikitenanareo dia zao raha mitorotsika eto hoe mafoiza zavatsoa ho an'ny mpampianatra anareo dia tsisy fitadiavam-bola eto akory nama arovako mantsy zay ravana satria zao 10 taona zao tsika andray 9 taona amin'ny janvier zao ty fandarantsika ty anaovantsika n'izy ty live mino aho mety mba efa tsapanao ihany hatramin'ny rahana teto fa mety mba anisan'ny zavatra mba mampiavaka arezahana mivady tazoma amin'ny fifandarana ity dia ny tsy firesahanay resa-bola ny tsy fanetananay resa-bola jereo ny torotenitsika hatramin'izay ka hatramin'izay fa tsy mbola nisy teto amin'ity fandarantsika ity fanetanana ara-bola fangataham-bola misy fotoantsika mivarotra t-shirt fa dinio 10 € tony t-shirt tony dia avy any Madagasikara izy tony nalaina dia ataovy ny conteneur nisy hoe fangalana tombozy fitadiavam-bola zany varotra baiboly sika tamin'ny 2018 dia nisy miara-miasa tamin'ny fikavana mampety baiboly izay mivady tamin'izany nanaparitaka baiboly teto France tany Angleterre tany Liban sy ny anako eto moa sahirana be fa reny rehetrarehetra reny dia tena nataonay ohatra hoe menatra be an' Jesosy zay ravana raha hoe hiasa momba an'ireny ohatra ny hoe tena menatra reo mamenatra ety ve Jesosy dia mamidinay dia ankalanay tompony fa natao izy mba naparitahana ny filazantsara fotsiny tsotro zao alleloia alleloia fa zao ry havako inona le zavatsoa io ihany le zavatra voavariny le izy amin'ny volana aoka izay ampianarina ny teny mba havoy zavatsoa any mpampianatra aminay manokana ny zavatsoa dia izao inona ny nandaniana andro teto inona ny nandaniana andro teto société ve ty société ampiasa vola dia amerim-bola hoe zany ataontsika reny atototsika ato ny vola dia aveo miodiny io afaka 10 taona io tsy maintsy mamerina ny anina inona le zavatsoa ao anatin'io teny hoe izay ampianarina misy asa zany ao dia ny fampianarana ary tsy mora zany mampianatra teneniko anareo ny mahatonga anareo andeha ataoko mihitsy ny groupe zay maresy ny resahako eto fa tsy nareo rehetrarehetra nge mbola mihainy fotsiny eto maro zao tsika 10 tsy latsaka ny mijery mbatapitry satria nytoro resaka fitahiantsika mary tsy mena tsiny nareo le mbola mpijery rehetrarehetra zao indray nareo eo indray nareo tsy eo tsy maninona indray nareo eo indray nareo eny amin'ny toerakafo tsy maninona fa ny groupe zay maresy nitodiako dia reo groupe zay maresy reo dia iza moa reo groupe zay maresy reo le olona ohatra nareo rehetrarehetra mijery ihany davorona
fa manomboka lina dia manomboka tena hoe tena mila fampianarana zay ampianaro anay le ohatra zao aleloia dia isaorana azo reo zany dia reo izy reo hitanareo misy mbola votsavotsa ihany eo ndraindray mbola mimbakavaka fiteny mivavaka izy reo manomboka vavaka fanomboana efa misy eo mitoro teny ary tsara fantatrareo fa teny efa mandroso reo efa misy fotoana reo manao délivrance efa tsy ohatrony izay mivady fa ry zareo sisa manao délivrance zay misy ny tanjona amin'izy dia nampianariny reo ary tsy mora ny nampianatra an'ireo ary hatramin'izao dia mbola mampianatra an'ireo ary izay mivady koa hatramin'izao dia mbola mianatra zay mbola mianatra izay mivady misy fotoana izay mivady mifampianatra miresaka dia mikaroka dia manino izy dia mitrandraka dia mampianatra aleloia ary misy mpianatra tsy mora io tsy mora mampianatra manao délivrance zany na dia mampianatra mivavaka mampianatra baiboly ninona fanontaniana apetraka ireo sy maintsy ahitana valiny aleloia dia mianatra ary za hitanareo isan'andro mianatra manala fanadinana za kely rehefa le isan'andro fanadinana fiainako miatrika anareo eto amin'ity fandarana eto amin'ity famirabelarana ty miatrika fanadinana isan'andro za ihotry ny olona ny ampianarany vita ny asako mitsotra kely amakaina to dia miatrika hoe inona ny verset an'ankizy androany inona no teneniko amin'ireo olo ireo miatrika examen isan'andro ary zay le zavatra tsy mora dia ny mampita an'izay fampianarana zay hitanareo fa nipita taminareo ny fampianarana efa tia mitandrina sabata be zao nareo fa mitandrina sabata aleloia avy nampianarana zany ary tsy nampianarana tamin'ny soratra zany fa nampianarana tamin'ny soratra tao am-po nosoratanao am-po io didin'Andriamanitra io vita ny nametraka an'io nanoratra an'io anatin'ny fonony ankizy zay le fampianarana zay ary zareo no nampianarana misy teniny John eka maky bokin'ny John toko fahatelo azavady epistily fahatelo soratany John fahatelo zany John fahatelo moa tsy mba misy toko sy andininy fa tonga dia andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fa 720 teka bakitsika epistily fahatelo soratany John ny alohan'ny Joda zany Petera John voalohany John faharoa John fahatelo dia Joda John fahatelo andininy voalohany hatramin'ny fahaefatra vakiko ange aminareo anaran'i Jesosy izaho aloha olona mamangana eo aminaran'i Jesosy ilay malala izay tiako amin'ny fahamarinana ary malala mangataka mba mambinina soa salama amin'ny zavatra rehetra ny ianao tahaka ny anambinina ny fanahanao ihany afaly indrindra fony nisy raha tonga ka nanambahana ny fahamarinanao dia toy ny andehananao araka ny fahamarinana tsy manana fifaliana mihoatra noho izao dia ny andrinesako fa mandeha araka ny fahamarinana ny zanako aleloia teo zany ny zavatsoa tena teneko anareo fa raha ijonona nampisafady aminareo teo miliara sa 4 sa jet privé sa io teny io zao zavatra mitranga teto ijonona tsy teo fa nisy olona nampianary ny tenin'Andriamanitra dia ijonona rehefa tsy teo io avy nampianatra an'ireo olo ireo ijonona dia nandeha tsy teo fa nisy olona amin'izay nisy rahalahy tonga tany aminy dia ny tantara John tena aleloia tena mandeha amin'ny fahamarinana ny zanaka ho any anao nany ohatra zany tsy eto tsony zay ohatra fa lasa mody any Madagasikara tsisy tsony ty fandarany ty ny atok'esanatry dia any Madagasikara mifanena amina olona anankiray tsisy connexion tsony ohatra amin'izany enena misy connexion koa fa maray message mifanena amina olona any Madagasikara avy taty France na avy tany Allemagne na avy tany Canada na avy tany États-Unis na avy tany Koweït na avy tany Arabie Saoudite na avy tany Chine na avy tany Belgique na avy tany Arabie Saoudite tany Koweït ny toerana misy an'ireo groupe zay maharetsy ireo zany misy olona zany ohatra avy any Koweït fanena aminay any Madagasikara ny teny rahalarado
raha mivavy mampionina ahoana tena enjana fijoron-dranabavy tany Koety any tena enjana be mihitsy fa tena anaty fahamasinana be mihitsy rodinina sersandra ohatra izany nandalo tany Kanada za misy namako vola tany Kanada mihitsy zao nandalo tany Kanada za fa neona tamin'ny Marina Tiana fa tena mijoro zao Marina Tiana zao halleluja tonga ny avy any États-Unis tonga ny avy any Allemagne mitantara zay le zavatra nitanga teto tena tany France ara laharaty fa tena mbola ritsiry amboarany elona tena tarika fotoana tena mitarika olona amin'ny fahamarinana izy Ozisy John tsy manana fifaliana mihoatra noho izao zany hoe zavatra rehetrarehetra tsisy mahafaly anazy fa ny tena mahafaly azy dia ny fifaliana narenesany tamin'ny olona io fa mandeha araka ny fahamarinana n'izany zay tena kanareo samy manana ny zavatsoany samy manana ny zavatsoany fa raha ny John dia izay ny zavatsoany tsisy nahafaly azy mihoatra noho izany miverina any amin'ny Galatiana tsika ny tenin'Andriamanitra hoe aoka izay ampianarina ny teny mba hahafohy zavatsoa ho an'ny mampianatra azy hitanareo ny havana betsaka ny energia betsaka ny fotoana lany betsaka ny zavatra nafohy ho amin'ny asan'Andriamanitra raha ho any mivady eto fotsiny ny tenenina amin'izany ny fotoana ny hery eny ny vola sy arena ihany koa tena misy vola sy arena lanina amin'izao asan'Andriamanitra zao fa teneniko anareo fa izao zany rehetrarehetra zany tsy zany no inona akory fa zany rehetra zany ny fanjimbo natao anatin'inona fananganana fanahan'olona anankiray mitsangana ny ara-panahan'ny olona anankiray 50 zao ny ao anatin'ny groupe izay maharesy ao sorina n'Andriamanitra 50 isa zany ny vokatra nandritran'izay 5 taona sy tapany 5 taona sy tapany zao nisy ny fandaharantsika raha jerena amin'ny fotsy miangatra kely ihany zany raha mahita ianao ny olona ao anatin'ny 5 taona misy fiangonana afaka mahafeno kianja be anankiray ny eneto tsy mbola mahafeno an'izany 50 ny ao anatin'ny groupe izay maharesy vokatra ngeza ary ve zany tsy ngeza zany raha nisany jerena raha kodinany hoe raha ataony moyenne zany raha 5 taona sy tapany misy olona 50 dia olona 20 isa-taona enge zany ny moyenne tafajanona etiny ary maro nefa teo maro nefa teo maro nefa teo raha ny olona nandalo sy fanirasarira taminay mivady mety nandanina andro nandanina fotoana misy raha nabavy zay tadidiko mihitsy isaky ny avy miasa ny ariva dia manokana angamba ny 45 minutes am'resaka aminy mampahery misy raha nabavy zay ary isan'andro tsy haiko adiny firy zay mivady fa nidrimodrimola mampahery azy fa iza moa zany zao reny olo reny tsy hitatsony zareo inona zany zao zava-tsona fon'ireny olo reny raha ho anay ny jerena vola aloha efa tsy misy araka ny tempo tandreo mbola tsy nisy teto olana andrano hoe mba hiresaka aminao zay dia ohatra ny an'le pasteur africain iny hoe 200 € ny 20 minutes sanatry vola aloha zany efa kosehany iny tsisy iny inona zany le tokony ny afoy ny fitazomanareo zavatra zay nampianarina anareo zany ny tena zava-mahafinaritra anay indrindra hoe ty misy zavatra nampianarina voarain'le olona ary mbola tazomina ndraiky androany misy betsaka iravana ny fisarahana ao anatin'ny fivavahana ao anatin'ny fiarahana ao anatin'izao fanompoan'Andriamanitra betsaka ny fisarahana ary tsy voatery amina romoromo misy olona tena misaraka aminay tena hoy izy raha nabavy zay sara nadarato sa pasteur anderery amin'izay fa tsy hanaraka ny fandarina andramika izao ntsony izy fa tsy hitako ntsony misy maty koa mikontoko dia tsy hitako mba tiako jerena hoe anderery anao inona moa zany izy ty
fa tsara zany tsy ratsy zany za pastera manao velomanareo mivady nafinaritra nyfandarana fa za tsy jeritso fa anderery am'izay eno tsofina rano ianao zay zany debety zany alleloia misy koa nefa tsy anatina ohatr' zany misy zavatra tsy ary zay mivady de tena sarotiny amin'ny fahamarinana zay atsangana eto misy ohatra misy ranabavy ato amitsika teto ary misy pastera ray zay pastera malagasy anisany mahafinaritra ana ary anisan'ny angalako lesona ny toepony zany pastera zany matetika izy misaraka aminy ohatra izy pastera be de matetika misy pastera kely ametrahany mpino de aveo reo pastera kely io mba te ho lasa pastera be ohatra anazy koa de ireo mpino reo entiny miaraka aminazy de manokatra fiangonana hafa izy de lasa tondre zany no mpino le pastera de manangana hafa ndray izy de amin'ny asany mandeha mpitolo de misy pastera kely hafapetra ndray de entiny le pastera kely lasa foana mazava mafinaritra ana aminazy izy madio fo be jereko mbola tsara relation be andro zareo sy le olona le niala tao aminazy za mino fa ao anatin'ny toetsain'ny pastera hoe fanontaniana petrako John toko epistily John fatelo andiny voalohany ka hatramin'ny faefatra mandeha araka amin'ny fahamarinana ve zanako mino afo zay no anatin'ny sain'ny pastera miala eto eto amitsika zao misy olona miala de miteny za pastera tsetsonga na miteo ndray miala eto de hitany anatina fiangonana mitandrina fahamarinana alleloia mafinaritra ange zany rehefa mbola anaty fahamarinana fa tsy manoatra n'le anabavy anankiray zay miala teto izy de ozy izy maty anaty am'izay izy miaraka aminay eto mihainy toroteny zany miaritra be fotsiny toriana tsika tsy mivavaka amin'ny Maria amen no izy izy fa aika izy tena malahelo be amin'ny Maria mihitsy satria zao ndray andro am'izay nitenenina momba ny Maria sy anabavy nitenenina momba ny Maria teto ary anao to mbola mivavaka amin'ny Maria mbola manao le saple reny de tezitra am'izay le anabavy de niala izy de nangoniny dareo zay le kizikizy sasany teto de lety niala miaraka taminy de nileko am'izay am'ireo ankizy niala reo am'izay nisy nitalenta te aminay zay hoe pastera mba afaka miverina fa ahoana ka zay rehefa lasa miverina azy de tenenina hoe Maria zany ny azo ivavahana fa ianao pastera zay tenenao mba ekeny daholo tenenao izy aza mihina kisoa de tsy mihina kisoa tenenao izy hitandrazavady de mihina nefa ho Maria kitikity anao zany hoe tian'le anabavy atao zany takalo izy manaiky ny sabata sy zay tenenko zato zany mba manaiky any Maria zany tsy natao ivavahany tsika tsy mivavaka aman'olona zany azonareo de nety niala le ankizy de tany avy rety mivavaka ho any mivavaka amin'ny Maria sa marina de tairiny le ankizy mivavaka amin'ny Maria zany zao zavatra tsy mety zao zany ary zavatra tena mampalahelo zany vavaka amin'ny Maria ve lasa entina tahitina ivavaka amin'ny Maria zany le olona le fanotoriana teto nandanina andro nandanina ery natao inona tariana amin'ny fahamarinana riavana ny tenin'Andriamanitra de miteny androany aoka zay ampianarina te mba hafoy zavatsoa ho an'izay nampianatra azy amiko ny zavatsoa indrindra tokony hanana ny mpitoroteny ho tsapany mpitoroteny de ny fitehirizan'ny olona ny fampianarana izay nampitondray an'Andriamanitra azy hoe iny zany fa ny zavatra nitoriana de io fa tazominareo le izy ary izy tazominareo tsy eo masonay fa araka ny teniny tamin'le John teo i John angeravana tsy nahita an'ireo mpianatra ireo tsony fa olona no tantara taminy fa indrindra ao izy fony nisy raha toka ka nanambala ny fahamarinanao de toy ny andehananao araka ny fahamarinana alleloia de faly John faly koa zay hoe ino zany nareo any amin'ny toerana misy zao ngeravana nareo nge any ravana ty fandarantsika ty ngeravana raha zay nge de pastera atao hoe mpanabe tsy lava maso ety any ny hita ny kontonareo any zao ny hitanay ny fiainanareo de zavatra hitanay ndry manam-pahamasinana be mihitsy zareo fa teto efa nisy anabavy zay tsy anankiray manana konty anankitelo amanefatra mandimy de miova ny anarana miova ohatra zany hoe rajo ny anarako de any ambadika any Dora na Roda fa sariny any
fa sady tsy amiany zay tsisy amiany izy ireo fa olona hafa taony mihitsy ny amiany nisy signalé am'zay jereo ty compte ty mijerena hoay tena tsy nino mihitsy tonga de natao capture de nantiny ky ianao ve io esa io pasteur andray oa efa oeritaona niaraka teto mandray a fa any ambadika any zavatra hafa mihitsy zany zoa tsy zavatsoa zany na zany ny atolotrareo anay tsy zavatsoa zany ravana fa mafoiza zavatsoa am'izay nampianatra anareo de mifanehoanareo fa nandeharaka ny fahamarinana mitovy amin'ilay nampianatra anareo zao nge zavatra mampanelo jerareo tsara ole toy an'le teny ty zany nareo tsara ty toy an'le teny ty ole ten'Andriamanitra aza mitofitahany anareo Andriamanitra tsy azo vazivazina fa zay afafiny olona no jinjainy izay mamafo amin'ny nofony de ijinja fahasimbana avy amin'ny nofo ary izay mamafo amin'ny fanahy de ijinja fiainana mandrakizay avy amin'ny fanahy io zany de zao tsisy marina zay tsy ho hita tsisy marina zay tsisy eo fa io ny afafiny olona ihany ny mpampianatra mampianatra azo fitahana tsara mihitsy ny mpampianatra tena azo atao mamitaka ny mpampianatra miseho anaty zoom eo tsika tadinareo mpitondra taxi be tany Madagasikara taloha le hoe tsy maintsy manao lobaka sy kravaty rehefa mitondra taxi be de eo amin'ny varavarakeliny any eo lobaka sy kravaty fa voa iny varavarany fa tonga de shorta sy scooby-doo ao ambaniny efa le mivoaka maka gasoaly izy na mivoaka misakafo eny amin'ny terminus lobaka sy kravaty fa miaraka amin'ny shorta kely de scooby-doo de ohatry zay nge mpandarantsika eto miaraka aminay ianareo ohatry zany manao zoom tsika manao sarin-dono nareo iny tapany ambony iny ara-tamana aiza moa ny entana izy ao ambany eo aiza moa entana izy tapany ambany tsisy aiza moa ny entana izy fiainanareo any amin'ny toerana misy anareo any ngatsika any amin'ny tanàna anakiraiky hoe eto fiangonana de eto amin'ny tanàna anay dao nareo no mipetraka iny anina fa ohatry zao tsy fantatra eto aminareo eto nge mety misy natotoko ireo groupe zay maro izy ireo possible ngety mety misy olona manao sarin-doha miara anaty fahamasinana tsara anaty fahamarinana tsara miara mivavaka torotoro mitomany fa vita zabaty avoaka ny sorta fo kely hatrany apotipe any amin'ny tanàna misy azy any tsy tanay tompoko zany tsy tanay zany aiza ny ahitanay an'izany ny zavatra fantatray de nareo mandeha araka ny fahamarinana satria nampianatra ary nareo de manaiky fa zao ny zavatra tsara fantatrareo Andriamanitra tsy azo fitahana zay azo fitahana ravana azo tsy mahita zay garde-robe nareo zay tsy mahita zay anaty commode nareo zay tsy tanay zany hoe mbola reny daholo nareo namba mbola sorta fo kely daholo kely anatin'ny armoire nareo ao amin'ny efitrano reo mbola feno naty tiroara rehetra mbola very nisy loko mena tsisy ohatry zany tsy fantatray zany ny zavatra fantatray na mpianatra zay ary mba zavatsokoa ny nampianarinay anareo tsy manana fahefana sy fahalalana jery an'izany any zay fa tandremo Andriamanitra tsy azo fazivazina ary zao zay afafin'ny olona kay de jinjainy ary ny tena olana ianao mamafy tsy mahita zay tsy mahita fa ianao efa mijinja mihitanay sady dio zay any ianao mamafy araka amin'ny nofo any tsisy hitanay zany miara-mitomany eto daholo tsika rehefa commencement rehefa sabata tsy mitomany sy torotoro fo eto fa any ambadika any mamafy anareo raha mamafy araka ny nofonareo de hijinja fahasimbana ary tandremo fa iny fahasimbana iny tsy Andriamanitra reritso no mahita an'iny le nareo mamafy Andriamanitra ny mahita fa nareo le mijinja fahasimbana eo zay mahita de eo zay mijery hoe Andriamanitra mandainga ianao Andriamanitra
raha olona mivavaka ohatran'ireny mpitehana ohatr'izao ny fiainana. Azonareo ve ny tiako tenenina? Ozy le ranabavy zay hoe raha dia eto ambavaka fa nandona olona le vadiko dia maty le olona. Tonga dia izay manitsy azy hoe za mino ranabavy fa misy tsy milamina ao. Pastera milamina be izy izy fa eny rehefa tena tany amin'ny violon izy dia niteny tamiko hoe somary nangatsiatsika izy tao anaty sabata tao. Intero sabata izy nangatsiatsika. Dia izay manitsy anazy hoe tsy mifandanja ho azy zany. Ary fangatsiatsiahana 3 sabata zany, nga Andriamanitra ravana devoly, nga Andriamanitra ravana miaramila. Fa nangatsiatsika no nandritra ny 3 sabata, dia tena navita nanao accident tonga dia mortel mihitsy. Izay mantsy azy misy zavatra hafa tao. Io ny vokatra. Efa mijinja zao. Efa avina mafy dia mijinja fahasimbana. Misy zavatra havana ampatsivin'Andriamanitra tsika, fa mifampatsivin'Andriamanitra tsy mitondra antsika hoe tonga hatramin'ny famonoan'olona zany. Teneniko anao zany. Mba efa fotoana fofoy ihany raha tamin'ny Andriamanitra eo, mba isy makely fantatra any amin'ny Andriamanitra. Ka tsy hoe izany zany tena ohatra somary nangatsiatsika tamin'ny sabata mamono olona ianao zany raha pitsozy Andriamanitra dia ataoko manao accident dia maty. Tsy izany ny Andriamanitra eto amin'ny fandarina andramoka izao ka mpamindra fo, maharo-po, tsy miavona po. Izay mantsy anazy ho ranabavy za miteny anao fa nisy zavatra nataony vatanao io fa izy zao tsy tena. Pastera tena tsy misy. Tena za mahita mihitsy fa tena ohatr'izao. Afaka kelikely amin'izay. Tany ampigadrana amin'izay le rahalahy ny tena. Mifono aminao aneny aho. Tena nanao tsy nety ahy. Miaraka tamin'olona efa taona maromaro zao. Antso anareo ranabavy. Pastera nanitsakitsaka anahy efa tao anatin'ny taona maro izy. Mpanompon'Andriamanitra, presizeko aloha, mpanompon'Andriamanitra izay olo izay. Araka ny tenin'ny Paoly teo olona masina. Fa tsy olona mbola anaty bara fa efa olom-bohositra. Zany teny tamin'ny tsy mifandanja ho azy zany. Tsy hoe namaky very ianao dia rojo vinika pohana anao. Mety mba tsongo kely ohatr'izay fotsiny. Fandanja kely avy ny zavatra ataon'Andriamanitra. Vao ny babababa amin'izay le rahalahy. Tetamo avokady aloha ifo. Zany eny mifona tena efa taona vitsivitsy azo tena nanitsakitsaka anao. Ianona le olona. Aika olona mifankalala eo daholo ihany niaraka tao. Ka Andriamanitra manome fotoana aloha. Efa taona vitsivitsy zany efa ela nge zany. Dia vao tonga Andriamanitra mitondra fananarana. Ka zao aza mety tovitahana fa Andriamanitra tsy azo vazivaziana zay afafin'ny olona no. Zay zany azo atao ny mamitaka anay averiko zay. Azo atao dia azo atao dia azo atao mihitsy ny mamitaka anay. Fa tadidio fa zay koa mba miaraka amin'Andriamanitra. Zay koa mba tena miara mandeha amin'ny fanahin'Andriamanitra. Azonareo fitahana zay ray volana roa volana. Mino an'izany fa tsy maintsy hipotreny ihany io. Ary tsy maintsy hiteny ihany koa ity olo ity mamafy fanahy. Io fizana fiainana mandrakizay mantsy tsy hita zao io. Fa le fijinjana le fahasimbana avy amin'ny nofo io hita melo io no ny fitiavan'Andriamanitra. Mba hafahantsika mbola manana fotoana hibebahana ange dia hibanjina ny lanitra. Ka izao mba teniko ry avako malalako. Ony tena rana 10 9 ko aza baketraka amin'ny fanaovan-tsoa sika fa amin'ny fotoan'andro no hijinjantsika raha tsy reraka isika. Ko araka nananantsika andro anaovana dia aoka isika hanao soa amin'ny olona rehetra indrindra fa ny mpianakavy ny fonana. Jesosy dia niteny etiko anampiana le fanazavana teo amin'izay zany. Matitoko 10 nge, tsika jery matitoko 10 andiny 15.
ndranyjosy ireo 20 lazy ny ranjosy de didiny hoe aza mandeha any amin'ny lalany jentilisa araza miakatra ny tanàna Samaritana fa ny moka any amin'ny ondry very amin'ny tanànak'Israely andiny fa fito ary mandeha nareo de mitory hoe efa mbiakaiky ny fanjakan'ny lanitra strano marady atsangano ny maty diovy ny boka voay demoni zany hoe ny asan'Andriamanitra rehetra tsy akanavaka de tahaka ny ataontsika eto amin'ny fandarana andramoka izao voalohany indrindra torio ambiakaiky ny fanjakan'ny lanitra mitory an'izany foany tsika eto ny amin'ny fiavian'i Jesosy isan-kerinandro tsy maintsy misy toriteny momba ny fiavian'i Jesosy eto ny fanomanana ray aloha zany ataontsika sitrano ny boka sitrano ny marary azafady tena manasitrana marary tena mitondra bavaka marary tsika mametra tanana matsangano ny maty ino aloha mbola ho avy fa ny maty ara-panahy zay rehetra maty eo amin'ny fiainantsika efa mba mitsangana kosa alleloia diovy ny boka misy bokany trosa eto misy bokany fahotany eto dioviny tamin'ny alalany filazanjara avoay ny demoni vao tamin'ny lahady teto nisy ny délivrena ny voaka mihitsy ny demoni alleloia avoay ny demoni efa nahazo maimaim-pona ianareo ka manomeza maimaim-pona aiza daholo ireo mpanompon'Andriamanitra manisy fidirana na dia amin'ny fotoam-bavaka azy hoe tena fidirana zao ny fidirana 250 000 francs raha tia anatrika ny séminaire ty nareo alalana vaizy Jesosy ny teny nahazo maimaim-pona manomeza maimaim-pona manomeza maimaim-pona misy fotoana isika hiakatra ny vidin'ny Facebook raha tadidinareo tamin'ny 2020 ngamba na 2019 misy filazana hoe manomboka ho payant am'izay Facebook to de zao ny teniny mivady mila mitady fidiram-bola hafa tsika fa andovola zany tsika amin'ity live ty sanatria amintsika ny anentana n'olo reo mba hampio ara-boly zay sanatria eto amin'ity fandarany ity zany enatra ho an'ity fandarany ity ny teny aminareo ataovy tsy papaika fa sonitra ny vidiny ity fa ho ataonay zany rehefa tsy vitanay intsony dia atsanonay tsy mitahanay zany ny Andriamanitra fa Jesosy tena ny teny nahazo maimaim-pona nareo te ty fandarantsika tika ravana raha tiany atao ohatran'ny pastera zany mialatsiny ohatra hoe manenjika mamifosa pastera fa be deaibe kosa nefa ny pastera zao na dia ny kodina zoom ary aloha vola vao miditra anao dia maheno fampianarana inona tsy efa ampianarina eto amintsika eto tsy efa mba maromaro any ve zavatra nampianarina antsika eto ryapana fa maimaim-pona satria maninona nandray maimaim-pona dia manomeza maimaim-pona andiny fa sivy aza mitady volamenina vola fotsiny avarahana ao anatin'ny fekibonareo raha ity filazantsara teo ny atao am-panakarena fitorinany ity efa namidinay daholo ny CD anaovana CD raha isaka fampianarana dia amidy anaovana clé USB dia amidy lafo alleloia fa tsy sitrapon'Andriamanitra zany ary aza mitady volamenina vola fotsiny avarahana ao anatin'ny fekibonareo na kitapom-batso amin'izay ale na akanjo roa na kapa na teny alleloia ny azo tsy misy akanjo roa fa dia ty tsy hitan'ireo fa tena ovy maviteny hoe mosy ozy ilany vavo rehefa mosy mihitsy ny akanjonao iny ny rado t-shirt fotsy ty foana nahitanareo anazy hoe efa hoen'ny taona halleloia fa tsy dia hitako izay olana amin'izany satria tsy ny t-shirt tako nijerenao fa mifampianarana entana halleloia aza mitondra na akanjo roa na kapana tena fa maninona am'izay izy ary tio tiako marianao amin'ny baibolinao ho avy fotoana ho lasa mpanompon'Andriamanitra ianareo dia io jerena teny farany tapany farany amin'ny andiny fafolo manao hoe fa ny mpiasa dia mendrika andray ny haniny rehefa tsy mendrika andray ny haninay any aminareo zahay dia aza manahy ianareo fa Jesosy raha ny teny an'io fantany ataony mpiasa mendrika andray ny azo ny haniny nefa ndritsika mahita mpanompon'Andriamanitra sahirana naovana cotisation fa za miteny anao Andriamanitra mamatsy Andriamanitra mamatsy tena mamatsy Andriamanitra rehefa tena ataontsika amin'ny fotsika io ozy Andriamanitra hoe mpiasa mendrika andray ny haniny tena omena Andriamanitra saza ry havana tsy mampahatra manao asan'Andriamanitra fa nefa tandremosoa atao am-panakarena ka angalanao volamena sy vola fotsy sy ny kitapo-matsy tena naleloitsana hoe misy pastera maromaro zao am'izao mandeha mihitsy aloha ny fanohanana rabola vao miainga ny fitondranam-bavaka fa voameny olona misisika rehefa zavatra ohatr'izay
matetika ny zavatra karaha ty mantsy ohatrany tsy de makay zay fa tadidio ry havana fa tsy fitadiavana volamena no vanasan'Andriamanitra. Any amin'ny Timoty famalaparantsika fa lavalava fotoanantsika androany maintsy azavaina mantsy zay. Timoty voalohany 5 andiny fa 7 vakitsika androany. Aoka ny olona izay mitondra tsara atao tokony ahazo fanajana roeny indrindra fa izay mikelaina amin'ny teny sy ny fampianarana. Hoy ny soratra masina aza manakomana ny baban'ny omby mivelivary ianareo ary koa ny mpiasa mendrika azo ny karama lila iteren'i Jesosy teo. Ny zavatra mba ilaina ry havana amin'ny mpiasan'Andriamanitra ity ary tenen'ny tenin'Andriamanitra dia ny fanajana ihany koa. Ny zavatra anisan'ny mampalahelo indraindray ianao efa mafoy fotoana mafoy ankonana fa indray no fahitan'ny olona anao hoe mpanompon'Andriamanitra dia ohatran'ny hoe olona tsy mendrika ny haja anao zany ianao. Feno olona ihany tsy manaja rehefa ary tsapako mihitsy hoe misy indraindray anatin'ity fampianarana ty fandarantsika ity dia zao indrindra eo amin'ny toerana ohatran'izao tsisy titra io tsy pastera tsisy hoe diplôma na sertifika na pastera ny anatra taiza zay foana matetika misy olona manontany pastera pastera voaka avy taiza voaka avy any amin'ny prosako avay za voaka avy any amin'ny fahantrano pastera moa zany ny anatra taiza pastera ninona dia rehefa tonga eo amin'le tsy eo amin'le zavatra ilain'le olona dia tsy mahazo ny haja anao zany ianao. Tsy olana amin'ny olona mihitsy no mitendry matetika mahazo an'ity hoe ianao nge tsy ozy le raha laza ianao rangarina tena fijeriko anao tsy tokony pastera zany ianao ka za mihitsy ary mbola tsy pastera fa zao kosa za kosa aloha vosotra loolona tany amin'ny fiangonana nisy any loolon'ny fiangonana mihitsy arako miala fa zao ry havana ny zavatra kely indrindra zavatsoa azo atao amin'ny mpanompon'Andriamanitra dia ny fanajana ny fampianarana izay mety. Halleloia. Ny fanajana ny Andriamanitra izay mba nitoriany raha nahasoanao zany tena nahasoanao zany nge samy manana ny itoran'Andriamanitra azy ny olona rehetra. Misy olona zao miheno indray mandeha indroy intelo inefa misy olona nybavaka eto ray volana 2 volana tsy nisy valim-bavaka azo ny naray ary tsy meko tsiny mihitsy zany olo zany raha tsy tapajany mety metseto zany nitondran'Andriamanitra azy. Misy olona toatran'ny totendana vavosomeva mary vao vavaka indray mandeha adondro tao aorianany tapitra ny fivadikana na adondro tao aoriana fivadikana to dia nivaniny ny vavaka voalohany ngeza be eto mihitsy zany nitondran'Andriamanitra rana vavosomeva ka tadidio someva raha ny ariana any ary mizatra tsy fanarahantsika menada tadidio fa eto ny Andriamanitra eto nitondran'Andriamanitra anao rao mifandamina someva teny satria izy vao nitoro teny mary zavatsoa raha zany fanajana zany za akory tsy mitenany hoe aja ohatry ny inona ako fa farafaratsy ny zavatra mikelezanaina raiso raha hitanao fa nahasoanao dia tehirizo tazondry dia mafoiza zavatsoa fa zavatsoa ny mahita anareo mitahiry fahamasina satria zany nitoriana teto. Zavatsoa ny mahita anareo mitandrina fahamarinana satria zany nitoriana taminareo. Zavatsoa ny mahita anareo miandrandra ny fiavian'i Jesosy satria zany nitoriana andro aman'aly leto. Halleloia. Aza profesina miaino ihany nareo eto amin'ny voviana zao nisy taminareo fa tsy nampahinina ana misy tamin'ny ray maraina fa komary pastera eto ambavaka fa misy olana ohatra zao mitsangana dia nandoalika amin'ny ray maraina satria sy nahitako le mesazy mitsitako tsy omena tsiny fa tena hitako tena lasa nandoalika mivavaka Jesosy nandoalika jereo zany olo zany. Zany ny zavatra atao anareo dia aza profesinareo amina fampianarana hafa indray matsika mbola ao anatsika foana hoe tena eto ve ny vavaka io ve ny ampivavaka nefa ry izy manana an'le tena miaraka amin'ny rehetrarehetra
hatramin'ny lakolosym-piangonana misy a. Amen. Tia antsika Jesosy sy mangataka zavatra be dehibe amintsika kory fa araka ny teniny i John ny maranako azy rehefa naveriko fandroana manao hoe raha malala mangataka mba ho ambinina sy salama amin'ny zavatra rehetra ne ianao tahaka ny ambinina ny fanahy ianao ihany. Sitraky John ary sitrakay nareo teo ambinina amin'ny zavatra rehetra. Hotahina ny arabolanao, hotahina ny fahasalamanao, hotahina ny tokantranonao, mihoatra noho izany ho ambinina ambony be mihitsy ny fanahinao. Ary faly indrindra fafony nisy rahalahy tonga ka nanambara ny fahamarinanao dia toy ny andehananao araka ny fahamarinana. Tsy manana fifaliana mihoatra noho izao izay tsy mampionina dia ny andrenesanay mivady fa naizanaiza misy anareo dia mandeha araka ny fahamarinanareo. Zanaka ara-pananareo. Alleluia. Amen. Na dia zandrinareo tahaka ny zanakareo ary zay dia ray aman-dreninareo ara-panahy zay. Ary na zandrinay 4 taona nareo na zokinay 4 taona nefa mandray fampianarana eto dia zanaka ara-panahy nareo. Alleluia. Ary zay manaja nareo na nyza. Raha zao na zandriko kely saramina ary tsy misy ataoko ela zany eto, tsy misy atao mampionina ndry zany eto. Dia mampionina zany tsy tokony ataonareo indry. Misy aminareo tsy efa zoky. Ao anankely mampionina tsy mila laza ho an'ny filoham-pirenena. Fa ho ny tenin'Andriamanitra oka ny olona azo haja avy eny. Alleluia. Dia zany a minimum daholo zany rehetrarehetra teneniko anareo zany. Mendrika n'izany kosa zay raha amin'ny ray maraina zay mandoarika ho anareo mendrika kosa zay raha anareo misy problème dia zay mifady anina ho anareo dia mendrika ny haja avy eny. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Mafoisa zava-tsy ho an'ilay mampianatra anareo ary oka ianareo hijoro hatramin'ny farany. Ary tsy ingerapana tonga ny an-danitra any zay mandray ny valim-pity anay ireo raha tsy mampionina io Gisèle. Halleluia. Raha tsy mampionina io Sandola. Halleluia. Raha tsy mampionina io Yama. Halleluia. Saotra Jesosy amin'ny valim-pity any. Mbola mamafy aloha zao. Avy ny fotoana tonga zao mahatsara azy mivady mipetraka akaiky an'i Jesosy dia miditra daholo nareo dia nareo koa mipetraka eo anilan'i Jesosy dia izany ny fifaliantsika. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Raha sitrapon'Andriamanitra dia hamoaka klipy anankiray ny groupe izay maharesy tsy ho ela any arindrina any ezahantsika ho vita amin'ny rentrée anatin'ny fifalian-kanina. Jesosy any ahomba antsika tsirairay avy. Andaontsika izara fahatsapana efa lasa be fotoana antsika fa za tena faly be anjaran'izay tenin'Andriamanitra. So nandranabavy iamitsika anjaran'izay tenin'Andriamanitra izay. Andaontsika izara fahatsapana. Iny ny compteko iny hitanareo iny. Rehefa kanaty commentaire. Rehefa ohatry izao moa dia andaontsika izara fahatsapana. Raha misy zavatra tsapanao voarainao tanatin'ny toriteny dia mba tianao ny izaran'izany en direct eto dia misokatra ao anareo ny messenger dia afaka manao appel ianareo. Afaka miantso ny compte nareo Akiradio Andramoka izao dia ao anatin'izany mizara fahatsapana. Inona ny tsapanao inona ny voarainao manana ray minitra avy nareo izay hijery, izay hijoro, izay hiditra hijery izara fahatsapana. Raha misy dia raisina tanandroa. Raha tsy misy dia tonga dia hiditra amin'ny hira avy hatrany isika rehetrarehetra. Misy izara fahatsapana ary ve afaka mandefa appel nareo afaka miditra amin'ny appel messenger ianareo ho tahin'ny tompo itsika mianakavy. Raha tsy misy moa ny izara fahatsapana dia ataontsika tonga dia hiditra amin'ny hira naova antsika ny hira. Raha mandeha araka ny fahamarinana antsika dia ho sambatra tokoa. Tsy ianao reny no sambatra fa hatramin'ny ankonanao ho feno fahasambarana, ho miramirana, ho bilangilangina, hiata-pinaritra, ho tahin'ny tompo dia mahereza daontsika rehetrarehetra. Tsy misy ny hiditra amin'ny fizarana fahatsapana anaontsika tonga dia hiamira. Atolotra antsika ampitiavana be ty hery ty raha andeha amin'ny fahamarinana ianareo
dia ity nitsotra amiko anareo tsirairay avy hoe eny sambatra tokoa fa voky soa ho voky soa ho voky fahasoavana isika rehetrarehetra raha mandeha araka ny fahamarinana. Tainy toko daholo ary meno finaritra. Eny sambatra tokoa fa ho voky valisoa sai matahotanao tompo. Alleluia tera hoanao ritombo tsara fo sai nahary ny zava-drehetra sai zanakao miara miventy hoe voninahitra hoanao. Maina Jesosy. Sotranao zay Jesosy amin'ny fotoana rehetra androany. Dia aina ny anaranao akalazana ny anaranao fa fahasoavana avy aminao na fitahana indray ny fotoana androany tsy tapaka ny fandarina Tompo. Misaotra ny amin'ny fahasoavanao.
misaotra zay tany am-boalohany dia efa saiky tapaka fa nefa kosa nomenao famindrapo zay dia tsy tapaka ny fandarana. Misaotra Jesosy malala. Ankehitriny Jesosy dia mivavaka manokana izay ho an'ny toriteny ity androany, dia mivavaka manokana mba mangino ny tsirairay avy amin'ireto olona ireto. Maro nefa nandray teto Jehovahandriamanitra ny fahasoavanao, maro nefa nandray ny filazantsara ny fahamarinanao izay nitoriana teto. Dia tahiry tompo ho voatahiry any am-pon'ireto olona ireto izany teny izany, ho voatahiry any am-pon'ireto olona ireto izany fampianarana izany. Tsy hisoa very ary dia ho avy ny fotoana hamafy ara-panahy tokoa izy ireo ka hijinja fiainana mandrakizay. Misaotra Jesosy manalo, arovy amin'ny fakapanahy ratsy ny Satana, arovy amin'ny asan'ny Satana tompo, arovy amin'ny fiverenan-dalana sy ny fangatsiahana. Fa tahio kosa tompo Andriamanitra mba ho tena hoe tafaray aminao tanteraka ary tsy hamitaka anao fa tena andeha amin'ny fahamarinana tokoa. Hivariana ho anay tokoa Jehovahandriamanitra izay mpitarika sy mpampianatra eto hoe raha ho avy ny fotoana andrenesanay amin'ireto mpanomponao reto fa mandeha amin'ny fahamarinana amin'ny tsy hitany masonay fa hitany masonao any Andriamanitra. Ary dia ho avy ny anjelinao, ho avy ny fanahinao masina hiteny anay ao anatin'ny nofy, anatin'ny fahitana hoe tena mandeha amin'ny fahamarinana tokoa ity olona ity. Dia ho fifaliana ho anay izany Andriamanitra tsy toa. Dia nalaza saotra ho anao, misaotra ny hampataterana ny fotoana. Be ny zavatra tiana ho lazaina Jehovahandriamanitra, nefa raha izay tiana lazaina no voateny eto dia kely izany ary dia tsy ho ampy izany. Satria kely ny takatray ary fohy ny fisainanay. Fa ianao Andriamanitra ilay Andriamanitra matakatra ny zavatra rehetra. Andriamanitra manaka ilay mpahasoavana anao, mihoatra lavitra izay nieritreretinay any ianao Jehovahandriamanitra amin'ny olona rehetra izay tonga teto androany. Voninahitra ho anao dia volisy Satana faritra ambaranao tsy afaka hitsaingoka na dia litera ray tamin'izay tena nampavy teto azy androany. Ny anaranao Jesosy Kristy tompo sapatany angatahako izany vavaka izany. Halleluia. Amen. Mba mpandrosotsika nabavitsika soameva hivavaka ho an'ny firenena amin'izao fotoana izao. Tahiry tompo nabavy soameva anao ny fitenenana. Tahiry tompo atsika rehetra, tahiry tompo atera mankasitraka ny mety tenenana. Dia hiaraka hivavaka atsika menakikavy. Misaotra anao izay Jehovahandriamanitra tsara indrindra. Misaotra sy mideranao izay fa nomenao alina mangina, nomenao tombonandro, nomenao finaina vaovao, nomenao zavatsoa Jehovahandriamanitra, nomenao sakafo panahy izay Jehovahandriamanitra. Misaotra anao koa Jehovahandriamanitra raha io tamin'ny connexion, niarovanao ny teto ampandarina Jehovahandriamanitra tsy tapaka. Dia nahazo fampianarana taminao izay Jehovahandriamanitra ray malala o. Misaotra Jehovahandriamanitra arifonao ko aminao Jehovahandriamanitra raha tsy eto ataonay teto tsy faraka misafonao. Mamelany erikaika mamindrafo aminay tsirairay Jehovahandriamanitra. Jehovahandriamanitra aoka samafonjy zavatsoa izay Jehovahandriamanitra. Mba andeha famarinana izay Jehovahandriamanitra. Fa anao Jehovahandriamanitra dia tsy azo vazivaziana anao Jehovahandriamanitra. Aoka atsika riavana tsy ataotra fa mamatsy atsika foana Andriamanitra. Ry Jehovahandriamanitra ray malala tsara indrindra tompo sabata o. Nanao ny zava-drehetra anao, nanao ny tany sy ny lanitra anao, ary tonga tamin'ny andro fafito dia nitsatra anao, namasinao andro izany dia nataonao hoe sabata. Ndreto izay kazakazaka amin'ny sabata Jehovahandriamanitra. Anao Jehovahandriamanitra tompo ny alina sy ny andro. Nitondra teninao teto mpanomponao Jehovahandriamanitra, ary nomenao hery izy Jehovahandriamanitra. Nitondra izany, anao Jehovahandriamanitra ray nidina ny lelany teo, anao nidina ny vava miteny Jehovahandriamanitra ray io. Ary anao koa nondraka izany Jehovahandriamanitra ho tonga natokantrano ampony tsirairay Jehovahandriamanitra. Amin'ny alina izao Jehovahandriamanitra, angatoko aminao mba hanana fiadana izay Jehovahandriamanitra. Raisy ny vavaka teto Jehovahandriamanitra ray malala. Mety misy ny teti ny marary, misy ny teti ny tondra problème, misy ny maniry mba te hanompo anao Jehovahandriamanitra, misy ny maniry te mba hioka Jehovahandriamanitra. Raiso izany Jesosy malala Andriamanitra verina ianao. Ianao Jesosy ilay mpamanitra ny voa sy ny fo na misy tsy miteny teto Jehovahandriamanitra ray io. Fa anao malala an'izay tsirairay. Rehefa ny etaetana tsirairay Jehovahandriamanitra mba azahoanay fiadanana izany, fiadanam-po. Rehefa Jehovahandriamanitra ny fangatahinay, misy ny mety mbola anatiny fahazaran-dratsy Jehovahandriamanitra. Anao nanovana azany Jehovahandriamanitra fa pasterany tsy mahovaola Jehovahandriamanitra fa mitory ny filazantsara, mitory ny hatsaranao sy ny fitiavanao izy Jehovahandriamanitra. Ka tantano sy ampahereza amin'ny tananao mahery izay tsirairay rehetra Jehovahandriamanitra.
mitondra mbavaka ho an'ny firenena kosa Jeovandriamanitra mitondra mbavaka ho an'ny Madagasikara mba home fiadanana Jeovandriamanitra iray Madagasikara. Jesosy malalo satria ho anao niteny hoe fiadana omeko anareo fiadana averako anareo ity firenenanay Madagasikara ty Jeovandriamanitra dia petraka ampelantananao omenao tsy misy jiro matetika amin'ny Jeovandriamanitra iray io, tsisy rano matetika amin'ny Jeovandriamanitra io. Anao Jeovandriamanitra mpamokatra ny tany Fanatatavana Jeovandriamanitra tsy miafina aminao tandrazanay tomporay malala io. Anao Jeovandriamanitra anondraka ampameny tsirony tany sy ny andony latra Jeovandriamanitra eny amin'ny Madagasikara Jeovandriamanitra iray io. Ka io izy ireo Jeovandriamanitra mba halalanao Jeova ray malala io mianta aminao izay. Anao Jeovandriamanitra zava-drehetra sy zavatra ahainay atao fa atendriky mpilatananao zany Jeovandriamanitra mba hanompo anao ireo vahoaka ny avanay namanay ihany Jeovandriamanitra iray ataova ifitra aminao izy ireo tompo ray malalatra to. Misaotra Jeovandriamanitra tompony sabata ho anao rery ihany mijery sy voninahitra fa ho anayko ny fahasambarana fahasoavana fitahiana fiadanam-po fiadanam-tsena ary ny valimbavaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony sabata ny atako izany varaka izany. Alleluia. Amen. Alleluia. Mankasitraka rindran'ny ranambavy somefitsika tanazay vavaka matsiro vavaka mamy izay nentin'izay. Andriamanitra manankirepesoavana ny amany fitianao dia tombory sany tombo fahasoavana dia mankasitraka fandraisana anjara. Misaotratsika rehetra ihany koa tonga nanatrika teto. Amin'ireo anaty Jesosy ka tahiny tompo samy velona soamatsatsika dia rapitsika dia valionetra. Amin'ny 3 ora nareo iaraka amin'ny groupe izay maharesy anatin'ny fandarana takariva mahafinaritra. Isy tarika fotoana eo dia isy toriteny. Dia nariva amin'ny sivy sasany alina nareo iaraka amin'ny keta natavaka fiambena miaraka amin'ny ekipa manaraka anday. Akiradio.com radio 12345.com rehefa fahanao menonjapeo akiradio natapitra ny fandarantsika dia mitohy fiarahantsika anatin'ny akiradio akiradio.radio 12345.com. Dia mahereza daholo tafandrimandry samy tahin'Andriamanitra isika rehetra raha pisolentsika aminao. Halleluia. Amen. Misaotra anao naharitra hatramin'ny farany.